Miarabantsika rehetraindray amin'izao andro alarobia izao. 8 mars androany a miaraba manokana anireo andry ambavilanitra rehetra dia tandremindray nareo lehilahy dia miteny fa maninona kay misy andronareo fa tsy mba misy ny andronay lehilahy eny tompoko misy andronay vehivavy natokana ho anay androany 8 mars nanomboka tamin'ny taona 1975 io a no fanapahan-kevitra noraisy ny organisation des nations unies satria nareo lehilahy tsy mila manao an'izany célébrer an'izany journée izany fa nareo tonga dia nanana droit nandeha nifidy tonga dia nanana droit naka permis dia nanana droit nandeha nisigner chèque dia izahay ireo zoky ray aman-dreny vehivavy teo aloha no niadiny tola mba hitovizanay amin'ny nareo lehilahy ny droit anananay. Zay le izy, je ferme la parenthèse. Mais raba manokana ihany koa an'ilay procureur général de la cour d'appel. Miaraba anao tompoko dia hivavaka ho anao iriaria soamantsara miaraka amin'ny zanakao vavy, miaraka amin'ny rahavavinao, miaraka amin'ny mamanao, miaraka amin'ny nenitoanao, ireo andriambavilanitra rehetra izay mbola tahin'Andriamanitra velona soamantsara manodidina anao. Miaraba anao iriaria miaraka amin'ny zareo ireo afaka hiteny avec fierté hoe za dia nanaraka baiko ary dia nanitsakitsaka lalàna. Ilay sermon nataoko teo ambony baiboly tamin'ny za nandray an'io toerako ito, pof nalaiko dia nataoko tary amin'ny trano maloto tary dia tsy nisy kokory ary ny rano. Dia miaraba anao tompoko, miaraba anao madame la procureure générale, nanana eritsaina, nanana tanjaka, nahavita nanakombona ny conscience anao, nahavita nipetraka teo ambony sermon nataonao ino a dia nahavita nandeha namalina ohatran'izao dia napirina azy na nanary azy tary alavitra be tary ny antsoina hoe fanajana lalàna. Dia miaraba anao amin'izao 8 mars izao fa natokana ho an'ny karazan'olona ohatranao koa ny andro androany mba hiandrandrana hoe androany ianao dia olona hafa sy fisainana hafa no fijerinao ny asanao androany dia afaka mahita hoe Andriamanitra fa inona no nataoko fa naninona no nanaiky ataon'ilay nanaiky ny baiko n'ilay mena ambony mena. Dia ny andro androany 8 mars dia natokana ho anao, miteniko voalohany indrindra dia ho anao madame la procureure générale de la cour d'appel. 8 mars 2023 andro ny vehivavy no miteny aminao, vehivavy manana anada izay ny fandrombonanao niaraka tamin'ny mena ambony mena mba tsy hivoaka any fonja. Miaraba anao amin'izao 8 mars 2023 izao, enganeka ty daty ity dia daty ahatonga sainanao, daty anananao fisalasalana rehefa hiditra ny biraonao io anao hoe Andriamanitra tsy ho ataoko tsony zay zavatra nataoko tamin'ny reny fa fiainan'olona no lalaoviko, tsy vitan'izay lalaoviko fa fiainan'olona no vonoko. 8 mars 2023 madame la procureure générale, atolotro manokana ho anao ny firarian-tsoa mba isian'ny feon'ny fieritreretanao hiteny aminao hoe nataonao taiza ny maha-olombelona anao, hiteny aminao hoe nataonao taiza ny mahampitsara, nandrato fianarana ambony dia ambony. 8 mars 2023 madame la procureure générale dia nateny mazava ho anao no ataoko androany. Za anabavin'ny Roly zay tsy fahavalonao fa fahavalony mamin'ny aina Ravatomanga. Enao nefa no nanaiky nanitsakitsaka nametaveta ny lalàna rehetra, ianao zay nantenainy kanirina kanefa dia nampivandravandra. Dia manantena anao amin'izao 8 mars izao mba hivandravandra tsy misy ohatr'izany, mba hitodika hijery ny lasa sy izay rehetra nataonao dia mba afaka hiteny hoe Jesosy io
omeo hery a iratirapiko an'izao zavatra ataoko zao 8 mars 2023 madame la procureure générale dia manatena sy maniry ianao ahita ny 8 mars 2024 sy ny 2025 sy ny 2026 sy ny rehetrarehetra mba azahoanao ifanatrika amin'ny abibiana ny ekenao ho atao satria nanaraka ny baiko ny Mamra Vatomanga 8 mars 2023 madame la procureure générale natokako manokana ho anao za zay vehivavy zay andriambavilanitra toanao za zay eritreretinao sy ireo rehetra piraitsykombakomba niaraka taminao sy Mamra Vatomanga ny eritreretinareo hoe angina tsy hiteny ireo fa tsy manana hery tsy antompoko tsia voalohany indrindra aloha za dia mipetraka aty ivelany afaka miteny dia efa niteneniko maly fa mbola averiko teneniko eto indray a za no isaorany olona miteny hoe misaotra ozy miteny mafy izay rehetra gonongonononay mangina satria izahay dia matahotra tsy afaka miteny fa tsy afaka miteny zahay any aty Madagasikara za tompoko no mpitondra ny tenin'ireo olona ireo dia mitondra miteny any aminao enao dia na manana diplôma sy maripahaizana farak'izay ambony indrindra eo natrehan'ny lalàna saingy indrisy ny antso ny mena ambony mena dia nodikainao zany rehetrarehetra zany 8 mars 2023 madame la procureure générale je vous dis merci satria nandeha fahasahiranana sy fijaliana aza no iainanay amin'izao fotoana izao ianao koa no nanosika ahy ho eto amin'ny public mba hiteny sy hisitona lakilosy manao manindry ny bouton d'alarme hoe ny procureur général de la cour d'appel any Madagasikara no olona voalohany indrindra tokony hafantatra zay tokony anajany lalàna saingy indrisy izy no voalohany indrindra nanaiky sy nanaraka ny baiko ny Mamra Vatomanga dia nanitsakitsaka ny lalàna tsy vita zay manitsakitsaka ny lalàna fa tena nametaveta ny lalàna mihitsy 8 mars 2023 madame la procureure générale antenaiko iriko arivavahako ho tadidinao ity androany ity dia mananararoatra koa miteny an'ireo vehivavy juge izay nitsara tamin'ny procès ny roli tamin'ny 7 février teo procès izay momba ilay plainte napetraky Mamra Vatomanga enareo koa ry andriambavilanitra mpitsara dia ity andro androany 8 mars 2023 ity dia natokako koa ho anareo natokanay andriambavilanitra rehetra hiarany tsy andrariny natokanay andriambavilanitra fianakaviany roli natokanay andriambavilanitra vadin'ireo sy renin'ireo izay nogadraina amin'ny tsy misy dikany ho anareo koa ho anareo amin'ny mpitsara vehivavy ireo no hitodiako androany indrindra zany ilay mpitsara ny tsara tamin'ny 7 février teo vehivavy natera-behivavy ianareo vehivavy mananjanaka vavy vehivavy manana reny vehivavy manana raha vavy nefa dia adinonareo zany fa dia nobakiony nareo hoe ataovy 30 mois supplémentaire ny sazy mahazo any Roly Mercia dia nataonareo tokoa ivavahana ianareo rendriambavilanitra mpitsara ivavahana ianareo ho lava andro iainana ho tojo somatsara amin'ny faramandimbinareo afaka andeha anazava sy ijery an'ireo olona ireo tsy amin'ny enatra tsy amina ia hiteny hoe za dia fiera ny tenako za vehivavy mpitsara oui dia fiera ny tenako satria navita ko nanosiosy nanitsakitsaka ohatran'izao ny antsoina hoe lalàna ny code de procédure pénale ny maha olombelona fotsiny azy ny maha olombelona fotsiny azy fiera be ako fa vitako daholo nanitsakitsaka sy nametaveta amin'izany rehetrarehetra zany dia za anisan'ny nanosony za anisan'ilay nakalay didy hoe 30 mois d'emprisonnement ferme
30 mois tompoko fitopolo taona mahery irolia vo ivoaka ao dia androany 8 mars 2023 dia spécialement any aminareo mpitsara vehivavy izay nanosony anisany nanosony namoaka io didy koa no teniko androany dia manatena an'ireo mpitolona mpanao politika vehivavy time izay niezaka ankeo maraina raha ny vaovao hitako niezaka ankeo maraina mba anao hetsika dia nefa ny nosakanana ry mpitondra na vehivavy ianao na lehilahy ahoana re no ampiaranareo ny herisetra dictature ange zany ahoana no ampiaranareo herisetra fa nganareo tena matahotra be mihitsy inona natahoranareo an'ireo vehivavy timereo inona kay inona no atahoranareo an'ireo vehivavy reo mampatonga anareo tsy amela alalana azy enganeka efa nahazo alalanareo fa ny ankeo maraina tamin'ny valy taty France any mifolo any aminareo zany aloha dia mbola tsy nahazo alalana fa dia teny amin'ny arabe no nanao hetsika dia mitovy amin'izany koa mitodika manokana amin'ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga androany 8 mars 2023 inona no atahoranao izay zavatra lazaiko no mampatonga victime de menace de mort mihitsy nampatonga nandeha nanao plainte de réserve inona no atahoranao izay olona rehetra eritreretinao hoe manelingelina anao raha ohatra ny anao tena farak'izay mafy arak'izay teneninao dia tsy ny herisetra sy ny abibiana no tokony ampiarinao fa ataovy concurrence loyale misokatra ny vavako miteny zay zavatra abibiana ny herisetra ny vonon'olona ataonao misokatra ny vavako miteny izany dia sokafo koa ny anao ny vavanao miteny hoe je me retire du ministère de la justice dia avelako ny olona hiasa tsy amina ia fa tsisy ninina tahoraka fa za tsy nanao zava-dratsy matoa ianao manao abus de pouvoir manao trafic d'influence dia misy zavatra atahoranao zany matoa ianao matahotra dia malemy ianao zany za Andriambavilanitra 8 mars 2023 no atahoranao efa mahazony hoe ianao raha vo tonga dia anay vo midina ery amin'ny eria Ivatory za no mahazo an'izany satria miteny je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas efa niteneniko maly fa mbola averiko eto indray Andriamatoa Mamy Ravatomanga ny olona dia tsy sahy miteny fa zany koa tsy midika hoe dondrona sy tsy manan-kolazaina ry zareo tsarovy fa efa amanaliny efa nolazaiko fa mbola averiko efa amanaliny ny olona misotra miteny hoe ianareo afaka miteny dia mitenena ianareo no feonay hitondra izay manjoanay misaotra anao zany monsieur Mamy Ravatomanga mampiseho ny fahalemenao dia maniraka manao abus de pouvoir maniraka nyreto o procureur général de la cour d'appel ireto juge ireto mba iretsykombakomba aminao amono any Roly Mercia raha zay no eritreretinao fa hery anananao herisetra izany fa tsy herisetra famonon'olona fa abibiana fandrahonana zany no base de votre vie vous êtes assis que sur des choses qui détruisent les gens vous êtes assis là-dessus zay no mode de fonctionnement anao izay no leitmotiv anao hoe izay rehetra maneligelina dia kakazo misaotra manokana ny reo vehivavy rehetra manodidina zay manampy mitondra ambavaka manampy directement indirectement misoutenir miresaka eny amin'ny arabe mandefa message analiny marobe misaotra ny amin'ny fitondrana ambavaka sy ny fanampiana tena Andriamanitra any amaly ny soa ataonareo mame fotoana rarifitsika dia ao amin'ny larobia androany
amin'ny écho du capricorne amin'ny valo sasany ka hatramin'ny folora sasany iresaka momba ny vehivavy ihany amin'izao 8 mars 2023 izao manatenantsika rehetra andriambavilanitra ho salamantsonao fisoma tsara dia misaotra ihany koa an'ireo lehilahy antsika rehetra mikolokolo antsika mba ho toy izao isika zay tompoko fa dia rariva amin'ny valo sasany ka hatramin'ny folorora sasany zany fotoana ao amin'ny radio écho du capricorne bonne journée daholo